faly miarabajika rehetra indray ary atao anatin'ny fandaharana mety toetry ny andro alorana anao ny makasika ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy alahady ary ny atsinainy ho avy izao indray. Anatin'izay ary dia araka ny avanatsidikitika dia somary malefaka moa an'io tokany alizay ao anatin'izay 3 andro ho avy izay zany hoe miakatra kely zany ny maripana indrindra moa fa amin'iny avoatany sy atsinanana iny ao anatin'izay 3 andro manaraka izay. Hojerentsika amin'ny Tsipriany kosa ary izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina dia somary isongadina ny fisian'ny andian-javona na hoe ny zavotany ny voamaraina amin'iny avoatany rehetrarehetra iny aorian'izay moa dia ifandimbin-drahona sy ny masoandro raha toka somary olalovana roana natandrifin-drahona kely ny morotsiraky ny faritra melaka iny mahazo aty amin'ny manodidina moalo antsetra sy antalaty koa zany dia ahitana ny orana malefaka ny morotsiraky ny faritra Analanjorofo. Ny tolakandro ho an'izay toetry ny andro izay ihany dia isaky ny masoandro no ibantoerana amin'ny ankapobeny amin'ny faritra maro manderana ny nosy aty amin'ny faritra melaka no somary mandrandrahona kely raha toka ahitana orana malefaka hatrany aloha ny morotsiraka Analanjorofo maro antsetra ary antalahy misy tandrifin-drahona koa ny alina amin'iny manodididina ny Analalava sy Ambanja iny. Raha mikasika ny vina maripana kosa indray ary dia manodididina ny 2 ka hatramin'ny 2 ny ambony indrindra aty amin'ny avoatany somary tafalatsaka kosa vokatr'izay andian-javona voamaraina izay ny ambany indrindra zany hoe 9 ka hatramin'ny 7 degré celsius 4 ka hatramin'ny 9 ny morotsiraka atsinanan'ny nosy raha toka 1 ka hatramin'ny 3 kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra zany dia 3 degré celsius amin'iny maintirano iny. Mikasika izay toetry ny andro izay ihany ho an'ny alahady dia mbola somary mitoetra hatrany aloha izay andian-javona izay mitatra aty amin'ny ilany andrefana ny voamaraina ny masoandro no ibantoerana aorian'izay raha toka somary alovandrahona orana tandrifin-drahona hatrany aty amin'iny manodididina ny tapany avaratry Sofia sy tapany atsimon'ny faritra Diana iny. Ny maripana kosa raha ho an'ny alahady dia manodididina ny 12 ka hatramin'ny 13 zany ny aty amin'ny faritra avoatany ny ambony indrindra 12 ka hatramin'ny 9 kosa morotsiraka atsinanana raha toka 12 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia manodididina n'iny faritra Betsiboka sy Melaka sy Boeny iny 13 degré celsius. Zay toetry ny andro izay ihany ho an'ny alatsinainy dia mbola malefaka hatrany tokany alizay raha ny tena marina mbola ahitana zavotany hatrany aloha ny avoatany sy ny andrefan'iny somary mandrahondrahona hatrany ny faritra Melaka ahitana orana malefaka hatrany aty amin'iny manodididina ny antala somary antsetra iny somary mahazo an'ny morotsiraky ny Voemara sy Sambava iny ahitana tandrifin-drahona ny tapany avaratry ny faritra Analalava sy amin'iny Ambanja iny zany hoe ifandimbin-drahona sy masoandro aorian'izay any amin'ny faritra sisa ny maripana raha ho an'ny alatsinainy dia manodididina ny 12 ka hatramin'ny 13 hatrany aloha ny avoatany 14 ka hatramin'ny 19 kosa ny morotsiraka atsinanana izay somary nidina kely 13 ka hatramin'ny 13 morotsiraka andrefana ny mafana indrindra dia mbola Betsiboka sy Boeny ary ny faritra Melaky hatrany. Raha makasika ny vaovao ho an'ny tany falitondrivotra indray eto Antananarivo renivohitra kosa indray dia mijanona ho antonony hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny tany falitondrivotra eto Antananarivo nandritra n'ity herinandro ity. Manodidina na latsaky ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray ho an'ny androany. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy kosa nefa no jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony amin'ny ankapobeny izay tany falitony rivotra izay. Dia makasitraka anao indray ary nanaraka an'izay vaovao rehetrarehetra izay hatramin'ny farany dia manasanao hatrany amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.